tantara Fanabeazana izay renao eto amin'ny M3 FM isaky ny zomarina amin'ny fito sy fahefana Doria domy rehetra iainam-pitiavana fahendreny no vizina dia zanan'olom-pirenena mba ho to ny fiarahamonim-pahendrena Doria faka hitsiriny fiavana faly mitsidika ny tokantrantsika tsirairay avy any amin'ny alalan'ity fandarana Doria ity misaotra anao sady napetrano an'ilay fandarana ao tokantranonao ao ary isaorantsika koa Andriamanitra raha nome tompon'androm-pahavelomana ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny fiomvantana ny atokantrantsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy manolotra anareo mifanarana kosa dia iavanareo Imanovojery tsy hovatsika amin'ny fomba mifandarana satria hita fanahy tsara izany hoe ialohavantsika n'ilay zanam-pandarana teny maivaleroa io moa zany teny mba hifandraisantsika zampanolotra sy anareo mpanaraka mba hifandraisantsika amin'ny alalan'ny SMS na ny telefona zay ny ela fa diny dia atomboka atsika ny amin'ny SMS voaraizany Madame Fanja Abatoara Imanovojery fotaka foana aminay aty zay rehetra lalakely mba asivo fanamboarana mafa mijaly zay amin'ny godra rehefa miboaka amin'ny trano io ndreo jalin'ny Madame Fanja Abatoara ao Madame Rokia Mbalamanga Imanovojery vonona izay andray anjara amin'ny fankalazana ny 5 taonan'ny Doria fa ino ary manahoana ny fomba entina mandray anjara amin'ny fanampiana jara avoravo Madame Rokia misaotra anao mialoha amin'ny fahavononana fa mbola lazaina miandalana eto foana zany ny fomba anaovantsika satria mifampiankina amin'ny tompon'andraikitra ato amin'ny M3 FM izy io zany hoe tsy maintsy horesahana amintsika rehetra hoe zao ny fomba rehetra ho ataontsika entintsika mankalaza ny 5 taonan'ny Doria io fa za moa zany nampita fotsiny mialohan'ny rehetra mba ahafahantsika miomana misaotra anao madame Monsieur Angelo Ambatoboeny Imanovojery toerana mamelona faritra maro eto Ambatoboeny nefa tena tsy misy mijery mihitsy mifanamboaran-dalana aty aminay mbala zao mitompon'andraikitra mitady tamberim-paombiazana amin'ny famokarana ny any Ambatoboeny rariny kosany azy mendrika mba atao tsara ny lalana makany aminy Anitra Amborovy Imanovojery mba azo averina ve ny Doria zay natao tamin'ny 25 décembre 2020 fa mba mahaliana be anay aty raha lay lohahevitra tamin'io 25 décembre 2020 zany de le mitondra inona amin'ny fiainana ny alahelo sy ny tomany de valio amin'ny SMS hoe zay tokoa de jerentsika amin'ny fotoana mahamety azy zay ndray zany ny afatra voray tamin'ity zanam-pandarana ty namana malandy aby mo tsy mitsahatra miteny izy manafatra fa ho za hoe rehefa tonga amin'ny fotoana mahamety namana malandy aby alefa foana ny anao fa manjary manakina reto olona reto satria mba milahatra ihany koa le fandefasana an'le SMS lay nataontsika farany teo le lohahevitra narahantsika farany moa tamin'izany de ny hoe amin'ny fiainana misy ny zaravilana misy koa ny vilany mitongilana averina antsika izy io mba hitoetra any amintsika tsirairay avy any mialohany anarahantsika ny lohahevitra vaovao amin'ny fiaina mandalo ity misy olona mitaizana misy ny olona ompiana zavatra misy zany hoe zay rehetra nomena anatra zay ny antsoina hoe voataiza
fa ireo zay nampientana satria no heverina fa zay ny fitiavan-janaka zay ny tena mahatsara ireo zany le olona natao hoe ompiana tsy mitovy ny vokatra azo avy amin'ireo tranga anankiroa reo ny ray voalohany zany hoe le nitaizaina zany antenaina olon-kendry olom-banina ho tsongom-bolo eny amin'ny fiarahamonina iny rehefa tonga amin'ny fotoana mivalibazana fa ilay faharoa kosa io de le miavana tsy feno io le biby olona tsy fanao anao tsy malala ny tokony ataony manahirana eny anivon'ny fiarahamonina eny miara-miaina aminy zavatra misy zany tsy mahamianatra miteny an'izany trangam-piainana poisy zany amin'ny fiarahamonina iainantsika zao amin'izao fiainana iainantsika zao zany misy amin'ny havana namana mpiaramonina reo rehetra heverina fa ambony mpanan-karena manan-katao de tokony hananana ena maso na de tsy mety ara ny ataony tsisy samy teny azy jere-potsiny zay moko le ena maso jere-potsiny raha mba misy tehiteny anazy rehefa izy tsy eo reny ay volany iny ane lao karakara ty lasa fosa le raha nefa ny volany maso tsy mba kilema fa ny mpanetry tena ny mavomavo ny mahantra sy ireo ohatra ny kilasina ao ambany nefa maro anisa tsy mendrika afa-tsy ny fitserana ama ndry tso mampalahelo godro zany ro nenazy zay na tonga an'ilay loha hevitra hoe amin'ny fiainana misy zaravilana misy koa volany mitongilana ireo fijery anankiroa reo zany miteraka tadio-piainana amin'izao tontolo zao ary anisan'izany atsika eto Madagasikara misy zaravilana misy volany mitongilana nde zay tsy mety areniny zay ny andraikitra nyty Doria ty mba mampatsiahy manohina io araka n'ilay teny filamatra hoe rehefa soa rehefa tsara de zarao am'zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato misy mpiray tanàna iray fiaviana mpinamana mpiavana anjadiny herisetra mpiainana zany hoe ny tsirairay misy mahatsapa hoe eloko any rakoto izy ny gadra eloko any rabe izy ka raha afaka madiodio to maniry mba irahina manoloana ny tranga ohatran'ireny tany ny dadilay ata fa misy 7 taona reo teo io nalaindreo bojo to sa avake tsisy taratasy zany maniry mba irahina itambatra ivondrona ikambana tsy tafa no inona no io tranga io nefa afanampo zany te hitambatra zany satria araka n'ilay loha hevitra ndrarahantsika tamin'izay de misy zaravilana misy volany mitongilana ary misy lojika mpiainana ity ho zaraiko aminareo tamin'izay moa zany efa nresantsika izy io tsy misy fahafenona raha mbola eto ambony tany na iza izy na iza olo miteniteny foana ndro mbola hoe zany ro jao fa tsara raha mba mifanampy zany itiavan'Andriamanitra tsika olombelona mba hifanampy fa tsy hifagnana ratsy raha tiana ho feno ny fiainan'ny olona anankiray de reto telo reto ny tokony hitoetra fitiavana fanantenana ary ny finoana voasoratra any amin'ny baiboly zany fa amin'izy telo reo de ny fitiavana ny lehibe indrindra de hozy izy mifandarana Doria hoe ny fitiavana zany de ny litera anankiroa FI de afaka mifandanja amin'ny fanantenana sy ny finoana amin'ny fanantenana izy atao hoe fanahy amin'ny finoana izy atao hoe fiana rehefa atao mifanambarateny malagasy de zao ny teny azo fifa de le fiana iny zany le N noho ny fifanahafany F de lasa M de le F lasa P de lasa hoe fifanampiana io ny tena lehibe indrindra amin'ity fiainana iainantsika ty ny fifanampiana raha vao mampiasa an'io fifanampiana io zany ianao amin'ny fiainana de tadidio fa
misy fitiavana ao anatiny, misy fanantenana ao anatiny, misy finoana ao. Zay ny mahazava-dehibe an'le hoe fifanampiana. Ary ho jerentsika nge fahamarinan'izany amin'ny fiainana iainantsika zao. Raha tanora anao amin'ity fiainana ty, anao omeny angovo tanjaka zany, anao omeny fotoana, fa anao tsy ameny mony. Anao koa tanora zokiny, tanora zokiny zany anao omeny angovo, anao omeny mony, fa anao tsy ameny fotoana. Fa raha anao antitra, anao omeny mony, anao omeny fotoana, fa anao tsy ameny angovo. Hitanao fa misy fahabangana ray isaka ny sokajy taonam-piainan'olona foana zany eto ambony tany ty, fahindragnahary mako. Koa misy olo manana complet amin'io, izy manaonao foana. Ka zay ny antom-pisian'ny fahabangana ray isaka ny sokajy taonan'olombelona io, mba isiany fifanampiana. Fa misy olo rehefa ikambana iny amin'ny tanora zandriny any izy mivola cotisation-tsika karaha ty, izy mbo avy, izy to tsisy moniky. Izy andeha hiditra amin'ny fikambananao eo, za aloha tsisy mony. Amin'ny tanora zokiny ao na mivola hoe atsika mivory laolo am'zao tsika mivory, am'zao koa tsika mivory. Izy avy, izy sahira. Mony ananany, angovo ananany, fa fotoana io tsy ananany, nefa nisy takinao an'io. Miala baka izy amin'ny antitra izy misy mony, izy misy fotoana, fa izy tsisy angovo. Anao mivola kila olo jiaby minday angady ndraka kofafa tsika hiasa. Izy tsy avy aminao eo, joy anao raiky ndo tavela eo. Ka reny pitsopitsony madinika reny zany, ny tsy voadinika de tsy tafitambatra le olona. Fa ny tena ngeza be de le loha hevitra natsongaditsika de hoe misy mihitsy ny zara vilana ary misy koa ny vilany mitongilana. Misy olo amin'ny fiainana ananana ina maso, fa misy ananana fitserana fotsiny. Tsy mitovy ane zany, fanalavitra araka an'le fomba fiteny ohatra mivavan'omby manoka zany, ray miakavia ray miakavanana. Ka ireto misy torohevitra vitsivitsy ahafahantsika mba anana hevitra idina amin'ity fiainana ty. Aza mba manome lanja olona zany, raha ohatra ka tsy manome lanja anao izy amin'ny fiainana. Zany hoe tsy hoe aza manaja azy, tsy mitovy zay. Fifanajana ny mahatsara fihavanana no sady mitondra fahombiazana. Nge zay io, fa io matetika sarotra amin'olo manao azy. Aza mijanona amin'ny fiainana lasa zany, rehefa lasa namany lasa, fa angalao lesona fotsiny. Fa misy olo tavela eo fiaina fa mandeha anao mbola tavela amin'ny lasa to, ny hoavy no banjiny. Zay no mitondra fahombiazana. Rehefa olona tsy tarika aminao, aza misalasala mangatsika aminazy. Izy to ara tsy sahoko aminao, ka anao mbela mila sahoko koa aminazy. Tandremo, mangalao ondramon'olona zay animba amin'ny fiainanao. Tandremo, aza nanana ena maso mihitsy, aza omenin-danja ny fitsaran'olona anao amin'ny fiainanao zany. Fiainanao fataovy. Ata ino koranandreo, aza tandrinesana. Avelao izy am'izay tiany atao any, fa aza sina lanjana, aza sina lanjana amin'ny fiainanao mihitsy. Manana fahatokisa-tena amin'ny fiainana. Misy ny olo miambo olo ndro manome toky anazy, anao boaka anao fa tsara, anao laolo fa normal ninty. Fa izy tompony ata tsy mahita an'io, mahatokisa-tena. Asory amin'ny fiainanao ny fialonana sy ny fanenenana. Io manko matetika manimba antsika olombelo zany, surtout atsika tanora. Ny fialonana io ialao fa tsy tsara, tsy mitondra fahombiazana amin'ny fiainanao io. Mahaiza mandary efa tsy mety aminao ny zavatra mandalo amin'ny fiainanao. Azafady io tsy mety aminakay. Azafady, tsy mampaninona zany. Zany tena izy, zany mahaenao fa tsy anao vangoenena masy. Eo anao voa. Aza mba mametraka fahatokisana aingana amin'olona zany. Io moa nresaitsika tamin'izay hoe izy io ny fa maro olon-dratsy, fa tsy mifanalavitra koa sira ndraka siramamy. Anao matoky komboko lerany anao avy an-trano, anao nihevitra raha ny siramamy komboko sira lerany anao mamango azy, anao io anao vao te handoa. Fa tara,
fa mahatonga anao diso fanantenana amin'ny fiainana. Ary rehefa diso fanantenana anao amin'ny fiainana, sarotra mitsabo an'io. Itsikila dokotera mahatsabo azy. Azadino fa efa miha ratsy ty fiainana iainantsika ty. Tsy mahamenatra mihitsy miteny hoe tsy mety aminakay. Misy olo rehefa tia mangona anao zay izy, anao ma tsy matokona akay. Anao za mamaly anao za tsy matokona anao. Ambarona anazy, fitandremako tsy manala amin'ny fahatokisako anao. Anao tokisako fa za mitandrina. Mahaiza mizara fitiavana, manao soa amin'ity fiainana ity, mba hanananao fiarahamonina mirindra zany. Hanamaivana sy hanamora amin'ny fiainanao. Rehefa anao ne manana fiarahamonina mirindra, maivana anao amin'ny fiainana ty. Raha tsy zay, anao manangam-pahavalo eo anao ndraisina. Mahaiza mijery zavatra mahatsara, mahasoa amin'ny fiainana. Fa aza miandro olona foana. Misy olo bako mandeha mipetapetaka am'le hoe izy fa zao. Alianao mipetapetaka am'le mitovitovy aminanao izy mahafoy. Fa le misy regny, na tsy mahazo. Awa. Enao ihany no mahatafita anao amin'ny fiainanao fa aza ankinina amin'olona zany raha avako. Aza ankinina amin'olona. Fiainana tahaka ny azakazaka. Karaha lomay reny. Milomay zany. Fa aza milomay mafy. So anao lavo. Mandehana moramora miposa araka an'izay vitanao. Fa aza mandeha miadana loatra koa. Fa mahatonga anao lozana taonanao. Tsy ny namanao fa ny taonanao. Ino ma kontinao namanao any raha lasa izy na tavela. Fa ny anao foana. Ny olona samy amin'ny anjara-piainany. Ary tsy namanao ny faninananao araka an'ilay mpandeha jiaby iny, fa ny tsara vitanao maly. Anao koa na vita tsara, mba tsaratsara an'izay koa ataonao niany. Tolo-kevitra no ifampizarana. Zay na rahantsika farany teto. Mifampizaratsika. Misy mety aminao rambeso. Misy tsy mety aminao, mbela hoany. Fa zaho fitiavana izarako an'ity. Fa za ka airinareo. Ny loha hevitra antsika androany dia hoe ny andraikitra tokony atao maharay aman-dreny. Zay zany mba loha hevitra kely rahantsika. Ny andraikitra tokony atao maharay aman-dreny. Ny olatra navelan'ny lasa mazana no fitomboka no mbola ahorina. Zany hoe enao zaza miakatra ho tanora ho tonga ray aman-dreny. Enao rehefa tonga amin'ny fotoana maharay aman-dreny dia misy andraikitra tokony atao maharay aman-dreny. Tahaka ny papa nilanay ao zay. Ray aman-dreny zay. Koa nisy olo maromaro ray aman-dreny karaha zay amin'ny firenentsika ty. Hoaindragnahary anjary antsika. Ny dindo nomaly no mivimbina ny anio, ary zay ny taratra ny ampitso. Azadino zany. Zay ny fiainana. Fiainana moa raha tsorina dia ny fahatserovana nefa vita, fikatsahana ny mbola tsy hita, akoatran'izay fa meniny. Manambara fa amamina, aina, vatana, tsara ny aina zany. Anarana iombonana io ray aman-dreny io. Zay rehetra mananjanaka niteraka dia misalotra avokoa ny anarana ray aman-dreny io. Nefa maro ny fepetra tokony arahana mba hatomombana tsara an'izany atao hoe taranaka. Zay vao mandray an'izany anarana hoe ray aman-dreny. Zany no nahatonga anay nandray an'io loha hevitra io ny hoe ny andraikitra tokony atao maharay aman-dreny. Trangam-piarahamonina misy amin'ny fahatongavana ray aman-dreny zany dia misy kibo ane tsy haikinaka iny. Amin'ny fiarahan'olon-droa zany dia mitarika maharay aman-dreny. Karakory tsara, misy kibo tsy haikinaka iny laolo. Zany hoe tsy mbola nisy fiomanana ny anorina tokantrano mihitsy. Tsy mbola nisy faniriana anana zanaka zany dia lasa ray aman-dreny. Io le antsoina hoe nitondra voka tsy niriana. Zaza tonga tsy amin'ny faniriana ilon-droa fa tonga noho ny filana. Namango filana iny nisy tsy haiko basy ray aman-dreny kam. Karakory antenain'ity firenena ty
an'izany taranaka amin'ny zaza tsy niriana zany. Na ny fanomanana ny ray an'ilay zaza aza dia lasa fahoriana. Sanatria ny korana zany mihitsy hoe tonga any an-tsainan'le ny tanora reny, akoreky ataoko karaha sanatria mivava ny boampaty. Nefany zany fananan-janaka zany zavatra farany tsara, satria ny kojakoja enti-manana amin'izany mbola tadiavina, nefa ny andraikitra tokony atao maharay aman-dreny mbola tsy vanina. Tena rariny raha samy hafa ny zaza rehefa ateraka rehefa beazina. Misy zaza hitantsika amin'ny fiarahamonina any, misy mahay kantikanty, kingasaina sy ny sisa, satria mbola anaty kibo izy, efa manana hafaliana kamo. Noho izy ilay zaza niriana zany, feno le fanomanana hiatrehana ny maharay amin'le maharay aman-dreny zany. Rakotra amin'ny filaminantsaina n'le reniny tondra n'le voka, fa le tsy niriana sanandro maty zao, fabaraka zao, medatra amin'ny fiarahamonina zao. Zany tebitebitsaina mahazo tanteraka amin'ilay zaza, lay hafaliana azon'ilay reniny, tanteraka amin'ilay zaza ny fahasalamana, satria feno amin'ilay reniny tondra azy ny fepetra rehetra ilainy. Io sady zany de fa antenaina fa olombanina iny zaza iny rehefa ateraka eo. Hita koa anatin'izay fa voninahitra nanan'ilay ray aman-dreny. Misy zaza mifanohitra amin'izany, tena mifanohitra amin'izany, mbola mitorotoroana anaty kibo izy fa ranomasondro ndesin'ny mamany mindaina anazy. Aya izy ahita mangirana, satria zaza tsy niriana fa tonga noho ny filahana fotsiny fa tsy voaomana. Zay na tonga n'ilay loha hevitra napetraka antsika hoe ny andraikitra tokony atao maharay aman-dreny. Io zany anarana iombonana de tonga ho azy ny sasany. Ny tena marina tokony homaninao zany maharay aman-dreny zany. Io lasa ohatrany hoe mizaka ny tseran'ny aina zany, ohatrany omby mahibe tandroka, satria tsy nomanina le maharay aman-dreny, lasa vesatra amin'ny fiarahamonina hatramin'le zaza, satria mbola any kibo izy de fa mizaka fahoriana ao. Anao nanantena fahatongavan'olombelona, le anankiray indray mieritreritra fa fahoriana sanatria mivava tahaka ny fahoriana iboampaty mihitsy izy tratran'izany zavatra zany. Ty misy fanitanana kely ho antsika olombelona rehetra. Ny olombelona rehetra de tokony hanana fomba tahaka ny fakantsary zany. Maro manontany koa, ino koa ma manivojery ka bariky fakantsary zany? Io le hoe appareil photo, zany hoe avy amin'ny iba, avy amin'ny négatif no amoanany positif. Zany hoe avy amin'ny iba no ikatsana ny miabo. Feny tokony hanana fijery miabo hatrany amin'ity fiainana ty, indrindra fa ho anao tanora. Azadino le fomba nanomboako azy teo, ny olatra navelan'ny lasa mazana ny fitomboky ny mbola ho ahorona, ary ny dindony efa omaly no mivembona ny atao an'io. Zany hoe zaza anao omaly, mety tanora anao androany, ray aman-dreny anao rapitso. Zany tsy tonga ho azy raha tsisy ny fanomanana. So anao rehefa ray aman-dreny, sady ma fa ray aman-dreny, misy raha jiaby atao anatin'ny fianakaviana. Papa, anao nindro miteny? Ndesitsiko moa zany fa za mbo tsy pare. Hay, ino moaty anao ray aman-dreny? Raiso jiaby ka bariky ray aman-dreny, fa tsy hoe anao tonga amin'ny fotoana tokony andraisanao andraikitra amin'ny raha jiaby anao misitriky. Tsy mety, tsy mety. Zany hoe volan'ny maso ny tsy mba kilema fanarenana. Deny anao tanora zio io fa omany hoe amarendraka afaka amaray zao ray aman-dreny, kabary jiaby za fa pare. Indrindra fa rehefa tonga ny fotoana
mandao anao mihitsy le tona tokony ahaizanao ny zavatra io, tsy tafiditra koa. Miankina aminao ny mahatsara ny taranakao, zay ny tena ngeza be. Ny fahatsaran'ny taranakao no fomba tsotra ahafahana manatsara n'ity firenentsika ty. Resaka fotsiny zany hoe ataoko an'izao nareo, anao an'izao tsika azafady amin'ny fomba fijerin'ny fandarana doria zany, anao zany miankina amin'ny taranaka ny mahatsara n'ilay firenena. Zany mahazava-dehibe ny fampianarana. Ny miala lekôly niany io tsisy mampianatra koa zisk'izy ambany tany, afaka afa tsy mianatra koa, donc tsisy lekôly koa, nefa ny azadiny fa fiainana fianarana. Zay no antony loha hevitra hoe ny andraikitra tokony atao maharay aman-dreny. Zany andraikitra zany ngeza be zany amintsika, mba ny andraikitra raisin'ny fanjakana mikabary eo, ay danina anao détournement de mineur zany, tandremo fa iny tsika lovon'ny fanjakana mafy iny, trano maizina trano zamany any ianao, fa le hoe anomana ny tanora mba hanana toerana maharay aman-dreny, joya isaka olo manao kandrondro momba-pont zany, samy soferany tenany. Ka eto zany manoraka voninkazo an'le fandarana doria zay hoe soa ihany teo le fandarana doria, mba misinga afatsika mifampizara koatra ny tany ampianarana, fa mba misy amin'ity fiainana ty. Ny vehivavy de tahaka ny zava-maneno. Inona moa ny anindrina ihany zany? Tsy indrinay satria raha tokany lehilahy mahay mitendry zany de lasa karaha misy melodiny ity, mitera-javatsoa ny fitambaran'ny lahy sy ny vavy, raha feno ny fitiavana zany. Ny vavy no loharan'olombelona rehetra, zay ny tena anajana azy. Mitondra ny olombelona sy volana an-kibo, io tena ireharehan'ny maro io vehivavy mitondra sy volana an-kibo, ary tena zava-dehibe. Fa azadino misy lehibe mihoatra an'izany, fa ny lahy, atsika lehilahy zany, dia ho tonga olombanina mandritra mandra-pahafatin'iny zaza iny, izy no miay azy, izy no manao. Za zany tsy mampita anatina mizana eto hoe nenia bebe neny manangy sa neny lehilahy, fa samy manana ny asiny. Ny vehivavy mendrika ho ajaina satria loharan'olombelona rehetra, fa ny lahy, ny papa zany mendrika ho ajaina satria mandra-pahafatin'iny zaza naterany iny dia adidiny miay azy mba olombanina izy. Jereo zany adidy sy andraikitra tokony atao maharay aman-dreny zany, tena mankadiry mihitsy manoloanan'izany rariny raha ajaitsika ny ray aman-dreny. Enina de ho tambi-pitiavana fotsiny aza, ny hirifiri-piainana tsy ho foana na inona raha mbola eto an-tany zany, mbola velona, fa ny fahaizana miaina miaraka amin'ilay ray aman-dreny, zany tena zava-dehibe sady ahitanao soa, satria ny faharetana no mitondra fahombiazana, mitondra fisandratana, mba mifalia amin'izay rehetra manandray aman-dreny, ajao izy je amin'izany adidy manandraikitra makadiry be ananany zany, fa zany midika fa ndray andro any koa mbola hipetraka amin'ny toerana misy azy io ianao. Zay ny mahazava-dehibe an'ilay fanajana, satria zay manao ihany anie no voatsikera amin'ity fiainana ty. Io karazana fomba fitenin'ny ambany volo an'izay reo ao manao sesinombiny le mavozo ny manara-dalana foana no voakapoka, zay mandeha anaty ala any ambelandreo any, maditra matombo raiky amin'ny fiainantsika eto koa ohatran'izay, zay manara-dalana ihany zany voenjika, zany voatsikera. Miezah ho isan'olona mendrika amin'ity fiainana ty,
ary azalany andro manapirofo an'izany fa ny aorianany de ho hitany rehetra foana fa tsara ny vitanao. Zay koa anisan'ny fahoriana hitako misy. Izy manao tsara fa io asongoty zany nanao karaha ty, zany aloha nanao ambilao io tsy ambelany ragnary latsaka an-tany zany. Rehefa anao manaova kitsopo. Azalany andro mitanisany nataonao hoe tsara zao, io tsy maintsy miboaka farany. Ampitondra mifandimby jiaby tambony ta Madagasikara teto. Maro rô zay. Io tsy mitanisa mihitsy hoe raha ihany no nanao mbola mamerina miteny hoe zao am'le velona zany. Fa ny nataony no miteny. Misy mpitondra tamin'ny androny nazahoantsika fahaleovan-tena, mbola misy mahatsiaro juskiny ihany, nefa ny olo fa tsy miteny koa. Fa le tsara nataony mbola miteny. Donc tsy ilaina ny andro mitanisany tsara tao, fa ny tsara ataonao ihany mbola hitatatata, anakoako eo anivon'ny fiarahamonina. Araka n'ilay fomba fiteny mahazatra antsika manao hoe maveriko foana satria teny filamatra n'ity fandarana ty hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara, atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangambato. Ary zay no lasa fomba fiteny hoe ny soa atao levenam-bola, fa ny ratsy atao avako loza miantona. Eo atao fa tsy eo koa anao amin'ny ratsy nataonao, io mbola maro to mahatsiaro azy. Kolo tandremo manao kabarindry fulany fa karabary karaty karaty. Donc raha samy misafidy foana tsika ne samy miala eto. Tsy aleo manao tantara tsara satria ny tantara tsy maintsy mitsara. Mety ataonao tsarainy ianao, tsy mety ataonao tsarainy ianao. Fa aleotsika mifampitantana, aleotsika mifananatra, aleotsika mifanome torohevitra mba hahatonga antsika hanana fahatsarana amin'ity fiarahamonina efa samy mandeha samy tady ozy ny fitenenana. Ny zavatra matetika mahazo anay manko amin'izy tony de zao hoe zay indray no tsarain'le olona. Zay ne eto zany karazany mpitondra fotsiny. Fa raha araka ny tenin'le olona zay hoe tsy miendrika mihitsy ane le fiainan-tena tokoa fa mba anjara biriky hoentinay ty ifampizarantsika mba raha sanatria tonga zany fotoana tsy maheto anay de mba ho velona miaraka amin'ny velona eo ny zavatra napetraka anay. Ary tomoko anao le manan-kina io mba hiara miombon-kevitra amiko amafiny tsara koa avy any aminao. Fa raha za foana no resahanao, za foana menao tsiny, tsy mahomby. Tapitra ny fotoanantsika. Mbola veriko indray. Enao zay miheno anahy tsy hitako. Zany hoe tsy miteny olona eto zany. Fa ny hevitra no entiko ny tenenina. Ary hevitra no ifampizarantsika. 032 44 759 83. Afaka mifampiresaka tsika, afaka mifanoro hevitra tsika. So de ndray hoe zaho nety ny tenenin'ny Imanovojery hoe za zany bevoka tsy manambady, za koa ndo teniteneniny za tsy zay. Ny andraikitra tokony atao maharay aman-dreny. Zay no natsidika tsika teto fa tsy miteny olona za. Makasitraka indrindra tompoko.